Adefa teny fampisainsainana kely aminareo mialohan'ny fotoana izarako ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy. Enio ena ty fahamarinana ty zay tonga eto tsy taonanao hoe ariny fiangonanay na atsy ny misy anay, fa tonga eto zay afafantatra anao fotsiny hoe misy famonjena disponible ao anao androany ariva. Ozy izy Jesosy androany. Enoy mety eto ianao tanora mbola zazy, mety efa lehibe ihany koa sady efa antitra, fa zao no tiako lazaina aminao. Baiboly dia milaza ao amin'ny Salamo 119:10, 70 taona na 80 taona fiainan'olombelona eto ambony tany raha ela indrindra. Ao anatin'izany ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia mandalo sy miserana ihany toy ny akofa izany taona izany ao mason'Andriamanitra. Fantaro ny olona fa ao anatinao dia misy mandrakizay, ao anatinao dia misy fanahy tsy mety maty fa velona mandrakizay. Ny ainao tsy maty miaraka amin'ny vatanao rehefa miala eto tany ianao, fa velona mandrakizay. Raha dika ty vatany ty mandalo 70 taona sy 80 taona eto ambony tany, fa ny fanahinao dia maharitra mandrakizay. Noho izany mandrakizay izay miano ianao zany dia ny rano izay ampatsiaro anao. Aza diny fandray androany izy fiafaramany fiainan'ny olombelona eto ambony tany, ary ny zavatra natomboka rehetra tsy maintsy hifarany. Fa mititaka rivo ty dia ampatsiaro anao amin'ny anaran'i Jesosy misy tontolo anankiray sarobidy ao anatinao. Nataon'Andriamanitra tsy mety maty fa miainany amin'ny mandrakizay. Na hoany amin'ny fahaverezana mandrakizay, na hoany amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. Dia hoy Jesosy mandana lazao amin'ny olona mijoro mandidy zao afaky zao, tokana toapoky tsy manaparo eo masoko izy. Tsisy olona anankiray kopi verina indroa zany eto ambony tany, fa tsisy ohatranao io eto ambony tany, fa amin'ile ianao dia ianao ihany ary kopi tsy miverina nakambanara tsy mitovy. Dikan'izay raha very ianao Andriamanitra dia very ndrehetra izy, satria tsisy olona ohatranao tsy eto ambony tany. Na ianao rery azy eto ambony tany dia mbola maty anao ihany Jesosy. Dia ampatsiaranao androany ny lehibe ny fitiavana. Tiako fantatrao androany tsy ny alehibe ny ratsy vitanao, tsy vitan'Andriamanitra ho avely. Mety ratsy lavitra aloha ianao zay rehetrarehetra. Ozy izy arao nipretra teo hoe ohatra nalahy ihany zatalozy izy. Fa androany arivo dia ampatsiaranao androany ny problema momba ny ota dia efa misy vahaolana. Nandefa ny Jesosy Kristy izany Andriamanitra ray ho famonjena ho an'ny olombelona rehetra. Ary tsy ny otanao misarotra vahala fa ianao tsy mety miverina ny olona. Ianao manana safidy, afaka hisafidy ny mandrakizay ianao. Efa fitsoran'Andriamanitra izany havana ary men'ny olombelona tsirairay avy. Tsarovy ary ty fahamarinana ty. Mety hiteny ianao androany za pastera mbola zaza, tena mbola nofinofy amiko za fivavahana zany, za mbola tanora sady matanjaka, nofinofy amiko zany andeha hivavaka zany. Alao rehefa lehibebe vao andeha hivavaka, alao rehefa ampitaona tsara maty vao andeha hivavaka. Teteny aminao tsy miankina amin'ny taonanao zany, tsy miankina amin'ny taona nahaterahanao zany sy ny aniverseranao, fa miankina amin'ny taona hafatesanao. Raha ohatra ianao 10 taona nefa 5 taona ianao dia fofaty satria tsy tokony ianao dia tafidio efa antitra ianao fa tsy tanora zany. Raha misy 80 taona mbola mety ho velatra ny 20 taona mbola tanora zany izy fa tsy mbola antitra fa mbola manana 20 taona azony manompo an'Andriamanitra. Ny tompony ena ry havana tsy olona fa an'Andriamanitra ny fiainana. Mety misy olona tompony ena ry ano any arivo eo amin'ny toeranao, fa maninana anao manehano any arivo. Tianao Jesosy, tianorenao zao afany zao, tiany verina amin'ny anao androany, tiany anapakefy tena androany, tiany anamandolo tena ho azy androany. Laso ny fahotana efa tao anatin'ny otany olona. Antifarany zao miava, antifarany zao 20 taona hitsenana mpapakatra efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Manome antsoavo androany arivo, antsoavo urgent miverena amin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Ozy izy Jesosy zay. Inona moa sy ho azon'ny olona na ho azony ary zao tontolo zao nefa veriny ahy. Tehiteny aminao ny tombam-pidomena Andriamanitra ny ainao zay velona mandrakizay dia ambony lavitra noho zao tontolo zao mitambatra. Dikan'izay tsy ty tany ty ny fanaberana, mety ho ravy ty tany ty. Betsaka amin'ny olona mahavarina fa tena mahavita mamono tena ny amin'izao tontolo zao zay tadiavina mba hanehoana ny frere any amin'ny vola, amin'ny arena, amin'ny fahasalamana, amin'ny tanjaka.
Apetraka-Andriamanitra ho priorité eo amin'ny fiainana. Rehefa manomboka tsy mihinan-kanina ianao dia sahirana mitady izay ho arapaka ao mapety ny vatanao. Inona no arena faran-tampondriny eto ambony tany? Tao anatin'ireny le cyclone mafy be ireny, eny ambony hélicoptère mitazana an'ilay toerana amina million de dollars maromaro vola lany voatafarina le toerana. Nefa zao ry havana, Jesosy nilaza inona ny soa azon'ny olona na ho azony azy zao rehetra zao nefa very miay. Miainao ry havana, ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ilainao. Andriamanitra dia mifantoka anao no anirivo mba hanome lanja ny zavatra nataony ao anatin'ny osiny foronina. Tsinon'io fa miainao. Aoriana zao fiainana zao vao mikipo ny masonao, tsisy olombelona mampindroa fa ilay mandeha any. Mba efa ny sainao ve ho aizany mandrakizay ianao? Zezory ato ambony tany mandalo fa ny mandrakizay tsy manam-pahatamperana. Ozy izy Jeremia mpaminany, zao lazainy Jeremia mpaminany, ozy izy tahaka mifasika ozy izy any amoron-dranomasina. Any amoron-dranomasina mbola azo isaina ihany fa mbola tsy manomboka akory ny mandrakizay. Ny ran'izay androany iteny aminao, tsisy olona faran'izay ratsy eto ka tsy vitan'i Jesosy ny hamela azy. Fiverenanao no antony fa tsy ny nataonao. Paul ry havana tamin'ny Saoly tantarany soratra masina zany, nantena ningana ny kristianina sy nanentsy, efa namono olona, efa nanao faran'izay ratsy indrindra. Fa ozy izy Andriamanitra tena nilavany Damaskosy ilay tokana naniraka na eto ilaza amin'izay milaza ny tenany hoe Andriamanitra ve mbola mbaty ahy, Andriamanitra ve mbola hevitra ahy, Andriamanitra ve mbola isainany amiko. Zany hoe ratsy indrindra ary eo fika hevitra tsy ny devoly. Ozy izy ny devoly ianao tia notazomina amin'ny zavatra vitanao ianao mba tsy hitodika amin'Andriamanitra intsony. Androany manaitra anao, efa voavahy ny olana momba ny ota. Nakanendriky ny ota Jesosy mba hatonga anao ho fahamarinan'Andriamanitra ho aminy. Dia izara ty fahamarinany ty ninona ratsy vitanao tianao Jesosy. Raha mbola misy fofona eny ambavoronao, mbola misy antenena amin'ny mavinao, androany dia androany any. Raha vao manaiky ianao anapa-kevitra anatinazy, anolo tena ho azy, anaiky azo tombosy mamonjy ny fiainanao manokana, hiala amin'ny lasanao rehetra, anio mandrakizay ianao dia azo antoka ao amin'i Jesosy Kristy. Izy ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny amin'ny fahoriana. Izy ny fanomezan'Andriamanitra afatsy ny afandray amin'ny ray mandrakizay. Le Andriamanitra ray Jesosy Kristy no nilaza fa any aparany any. Izy arety mandingana hitantsika ireny Covid ireny, na iza toerana nisy ireny dia tsapatsika tsara fa nandingana le arety mandingana. Ny zavatra lazay tena Andriamanitra andeha ady sy filazana azy nareo. Jereo Russia sy Ukraine efa manomboka ilay hiady sy milamina ny tany. Raha metraka fo eto amin'ny tany sy milamina ty ianao dia tsisy fanantenanao anao. Raha zay ianao anome safidy anankiray androany, anaiky an'i Jesosy ho tombosy mamonjy ny fiainanao manokana. Amboariny mandrakizay ianao dia ny androany ho sisy tokorte toko fahafaran'ny fanankeviny folo. Saingy tsy vetivety ny amalina ny ratsy fanahy dia manara-poa fanaovan-dratsy ny olona. Ry havana manala ao amin'i Jesosy. Androany Jesosy te hiteny aminao, fitiavana mandrakizay nitiavako anao, zany nampaharetako ny famirapo anao, samy mpitiavako ianao. Tena tsara reto fanomezany reto mba hisainy kely atonga anao an'ilay voninahitrin'Andriamanitra. Rehefa tapaka ny jiro misy délestage mafataka zany eto Madagasikara, maizina sa tsy maizina. Dia nefa tonga isam-bolana hitaky ny jiro ama ora sa lafo. Zany efa te hiteny aminao, le raha ny famirapo mameno ny masoandro hitranandro tsy mipika, firoatiny masoandro mbola tsy nisy anjely nandondona teny varavaran'ny tranonao teny hoe aloavo ny vidin'ny masoandro mahay-maimpoany zany. Voatseritsika tamin'ny Covid re mampiasa oxygène lafo be ny amin'ny hôpitaly efa sefitra ny marary. Fa za te hiteny aminao le rivotra troanao androany 4 kilo isanandro, 4 tavoangy isanandro troanao maraina mandrapariva ny andro anatin'ny 24 heures anatin'ny 48 heures. Nefa tsy mbola nisy Andriamanitra vidina amin'ny teny hoe aloavo vidin'ny rivotra zay mifoanao. Te hiteny aminao tsy fahafantaran'ny olona ny asany vidiny zavatra ataon'Andriamanitra aminy, mahatonga ny olona mitady zavatra hafa ilainy ka mahatonga azy amin'ny metsinan'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho izay ilainao, ny zavatra efa vitan'i Jesosy ho anao. Miverena amin'ny tsoro-mandidy tianao Jesosy. Raha ianao andro anyrivo resy lahatra ny fonao manontolo dia tiako hotsapanao zao, ny famirapon'Andriamanitra dia vonina melohan'ny fotoana iodinanao. 2 fotoana lasa Jesosy nomeny ray ho antsika maty tao Kalvari, mifantsika teo amin'ny azo fijaliana no niotako sy ny fahotanao. Ny fiverenanao raha hiteny amin'ny tompo ianao androany tompo,
fonao any amin'ny fahazoko rehetra meko lamosy ny fahadalako tany amin'ny lasy te iainao anatin'ny fiainana vaovao ah voninao anao ny fahasoavana androany amela ny eloko rehetra sy amindra fo aminao fa fony mbola manota isika dia maty amonjy antsika Kristy tia nitakariva anankiray feno voninahitra inoko fa amangina Andriamanitra ny saray avy amin'ny takarivo ity raha ento ianao resy lahatra tena fonao manontolo hitodika amin'Andriamanitra zao ny fotoam-pitodiana amin'Andriamanitra ozy izy David zao mpanao salama tompo soa fanambahoriana ahafantarako ny didinao satria fantatsika fa nahostanina antsika androany tsy midika hoe tsy ho faty rapitso ninona fahagagana voarainao eo amin'ny nofo tsy midika hoe mandrakizay fa fahagagana anankiray mitahiry ianao mandrakizay mandram-piavo le fiovampo ao anatinao amin'ny fanekenao iombona amin'Andriamanitra manaova divorce amin'ny fahotananao any arivo manaova divorce amin'ny fahotananao any arivo misara amin'ny faratsy na rehetra manolora tena ho an'Andriamanitra tia nitakariva mpiovana anehoan'Andriamanitra fahagagana eo amin'ny fiainanao atsangano tanao kavanana raha resy lahatra ianao tena vonona ny an'olo tena sy andray an' Jesosy ao anatiny fonao manontolo ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana atsangano ambony tsara dia avereny miaraka amiko zao vavako zao tena resy lahatra avenareo fandray an' Jesosy eo amponareo raha resy lahatra anao dia mitenena hoe resy lahatra izahay iza ny tian'i Jesosy androany ariva tena tara tanteraka amin'ny arany teny aminy hoe tompo hiaraka aminao aho mandrakizay avereny zao vavaka ateneny miaraka amiko zao teny zao hoe hiaraka aminao a Jesosy mandrakizay avereny miaraka amiko araha zao vavaka zao Jesosy androany ariva manao fanekena aminao fa hiaraka aminao miombona aminao mamindrofo amiko Jesosy mamelany fahotako rehetra anio Jesosy raisinao ho tompoko raisinao ho mpamonjy ny fiainako manokana midira tompoko Jesosy manjakay eo amin'ny fiainako milanao a Jesosy zanak'Andriamanitra nateraka indray sodra tompo amen urakuraka masana fantasareo rehefa tonga tempoliny ianao ka nanao fanekena taminy dia ao anatinao ny fanahany ary rehefa ao anatinao ny fanahany dia manomboka mianao izy satria tonga fananany ianao avereny zao an Jesosy avereno an Jesosy olombo vonjy afaka amen atsangana moa ny tanan'izay rehetra nanao tena teto androany raha ento ianao androany mahatsapany amin'izay toerana misy ianao any fa mety misy aretina misy fanahintainana mety misy zavatra tsy mety ao anatin'ny vatanao ao ilanao mikasika Andriamanitra zao dia tavidio tsisy mpanao fahagagany eto Jesosy rery no mikasika ny marary ary ny Baiboly dia milaza fa rehefa tonga tempolin'Andriamanitra sika dia izay tsy namoleny ray rehetra ao anatisika dia ongotany avokoa ka androany raha tiatsika ny tanin'Andriamanitra azo antsika amin'ity takarivo ity apetrao ny faritra marary ny tanao satria izay mino dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ametra ny tanana marary izy dia misitra ny reny apetrao amin'ilay maso tsy mahita le izy amin'ilay sofina marenina amin'ilay fivotosana amin'ilay karazan-javatra be dia be fa no pratikitsika ao anatina finoana ny arivo ianao hivavaka eny amin'ny toerana misy ianao zay anampy ianao mavavaka tsisy mpanao fahagagany tsisy pastera mpanao mirakly zany tsisy olon'Andriamanitra mavita fahagagany zany ny fanamasin'Andriamanitra rery manao an'izany ary ny cadeau an'izay mino zany ka manantena tanteraka mikasika Andriamanitra androany apetrao faritra marary ny tanao fanamasina anao ny arivo ao kiasa mahery ianao amin'izao fotoana zao ao ka mikasika eo atratra ny olona tsiray avy isan-vatan'olona niza tonga eto manana aretina manana tsy fahasalamana ny anatin'ny vatany ahy ninona fahasamponana rehetra na zavatra mitranga tsy fanaraka amin'ny sitraponao miangavy ianao fanamasina androany ao ka mifiasanao sy miatsika ao akasika fiainan'ny olona tsirairay avy mino anao zay sy midiakapoka zay ny aretanao Jesosy
fa mitondra fanasitrana ianao ary fantany fa mato ny rano hoe zay misy olona anankiray zay eo tianao vonjery ary amin'ity takarivo ity ho afaka mitoky izy ho afaka amin'ny fahazaran-dratsy izy ho afaka amin'ny fitsangatsangana ho afaka amin'ny fisorokina ho afaka amin'ny karazan-javatra tsy araka ny sitraponao rehetraka nampahory azy vonjeo zay Jesosy ka ary androany koa vatany dia sitrany nizaniza marenina mpandreneso Andriamanitra mbola tsy niovy ianao le tany Galily Jesosy oka andreny marenina oka hiratra ny jamba oka hiaisitra ny fivitosana oka hitsangana ny malemy oka ho afaka rofo rehetra androany satria tsy niovy ianao homaly sy anio ary mandrak'izay Jesosy raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raiso ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy manaovanareo ese dia misoran'Andriamanitra ofany amin'ny lanitra ny tanao dia manao ese ho toerana misy ianao ataova ese fa miasa Andriamanitra reko ny fanotronan'Andriamanitra fa mikasika ny olona tsara iaby zay tonga eto ataova treo tsara tantsika dia ofany amin'ny lanitra ho antsika tsara iaby any misoran'Andriamanitra teneny misotra Jesosy velona ianao mandrak'izay ianao tsisy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra Alleluia tiaka mafeman'Andriamanitra Alleluia ataova treo tanany zay natsiaro hoe sitramin'ny tompo izy sitrana fanarary dia sitrana hoe sitramin'ny tompo narary anao tonga teto ataova treo tsara hoe mahitako hoe tena narary anao dia tena tsisy vavolombelona tonga to rehetrarehetra afaka toany samy ho tegn'Andriamanitra teny hoe velona Jesosy taontsika zay olona rehetra resy lahatra ka anaraka an' Jesosy iankely andany elahy tsy hihina amin'izao fotoana izao raha momba ianao izy anao atao Alleluia Sia Dauja
Ya, Jesosy Kristy avy a Nazareta no ilainao. Rapitso etsy amin'ny tranopokon'olona eto Tsoromandidy anasanantsika tsirairay avy rapitso manomboka amin'ny 7 ora maraina. Rally de miracle eto Tsoromandidy. Koa manasanao tongava hoetiny namana ny havana rehetrarehetra tianao Jesosy. Tsy miova Jesosy omaly sy ny ary mandrakizay. Koa manasanao zay rapitso fotoana io etsy amin'ny tranopokon'olona eto Tsoromandidy. Tianao Jesosy manomboka amin'ny 7 ora maraina. Manomboka amin'ny 7 ora maraina hoeto zay rehetra marary na manana olana tsy miova ny heriny, tsy miova ny fiasany tianao Jesosy ary voninizy anafaka anao am'izay rehetra mety famatorana misy amin'ny fiainanao. Azadino zay etsy amin'ny tranopokon'olona eto Tsoromandidy ny fotoana rapitso tongava soa tompoko. Tianao Jesosy. Ndao tsika itehaka mafy be ho an'ny tompo e. Satsantany hoe mbola misy olona satria fantatra misy olona eo. Zao izy androany avy nandray Jesosy teo dia tena hoe matsapa hoe tena tia izy. Izy ny manam-pitiavana eto atsangano ny tanana. Izy ny manam-pitiavana. Zao azadino ty famarinany ty ny olona tsy afaka hiteny hoe manam-pitiavana raha tsy manana an'Andriamanitra. Satria maninona? Andriamanitra dia fitiavana. Androany nanaiky tsika fa izy ny tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Dikan'izay tonga soa ato amin'ny fofombadin'Andriamanitra. Fofombadin' Jesosy nareo zao. Dia zao tsika ho mariky zay hoe mahafofombady atsika zay misy an'ty ty fa zao mihemitremitra kely no nareo. Mihemitremitra kely nareo. Mihemitremitra kely. Mbola ato daholo aza mbola malaza mbola mitovy fotoana atsika. Ndao matetiky tsika milaza hoe tianao Jesosy. Zay tokoa. Fa ndao tsika ndray ilaza amin'ny Jesosy fa tiatsika izy. Dia zao ho azy rehetrarehetra hoe nanaiky atsangatana zay nanaiky an'i Jesosy teo. Dia zao hatramin'ny farany io rahalahy. Hatramin'ny farany tenena aminakaiky anao hoe hatramin'ny farany io e. Dia zao ndao iraitsika ohatrany hoe eo amin'ny pilipilitsika zao irany tirity miaraka amin'ny Jesosy. Raha hainao le izy dia atao vavaka. Androany Jesosy